pareil à l'aigle. Fatsika avoaka n'Antananarivo sy ny manodidina rehetra amin'ity alarobia ity manomboka amin'ny 12 atoandro dia sy fotoana lehibe sy miavaka tanterantsika etsy amin'ny lettre frère andrefa nambojanahary ho apetratsika ampelantan'Andriamanitra ny zavatra rehetra tsy misy marombaka amin'ny tanana noho ny voalazan'ny baiboly noho zany ianao manana vision projet programme anitatra anangan-javatra anao zavatra lehibe izay tianao hotratrarina amin'ity taona ity dia mety anao indrindra ny tonga etsy amin'ny lettre frère andrefa nambojanahary ametraka ny zavatra rehetra hoe ampelantan'Andriamanitra isika afaharoa manaraka an'izay zay tena lehibe tokoa dia nitsodrano zay anosika ny fiainanao ho ambinina sy ho tahin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ity alarobia ity etsy amin'ny lettre frère andrefa nambojanahary amin'ny 12 atoandro izany fotoana lehibe izany tongava teo tompoko velena trano tompoko no entina mandroso indray nitokantranao zay manaraka nyity fahitalavitra ity zavatra lehibe vitsivitsy no ambara amintsika rehetra zay manaraka n'izao fanentanana fo izao voalohany indrindra dia ny famaranana lehibe zay ho tanterantsika amin'ity alarobia faefatra ny volana novambra ity etsy amin'ny lettre frère andrefa nambojanahary tanteranana andritry ny ray volana izy io pasteur samy manana ny antra ho azy no mitondra ny ten'Andriamanitra atao anatin'izay dia ifarany io séminaire fiainana mifamatotra amin'Andriamanitra io sekoly ny fitahina retour en force noho zany dia miantso atsika mianakavy sady manasa atsika ihany koa ao anatin'ity famaranana goavana dia goavana ity anaovantsika vavaka lehibe ndraisantsika ten'Andriamanitra sy avatra ihany koa zay hitahin'ny tompo anao ao anatin'izao rovolana farany izao ny ten'Andriamanitra dia milaza manao hoe izy no alpha sy omega fiandohana sy fiafarana ny Andriamanitra ivavahanao dia Andriamanitra manao zavatra lehibe amin'ny farany maneho ny fahaiza manaony sy ny talentany sy maizy azy any amin'ny fotoana farany tsy ho ratsy fiafara zany ny taonanao fa ao anatin'ity rovolana farany ity dia hitsangan'Andriamanitra amonjy anao izy anokatra ny lalanao ary anovany zava-misy ihany koa koa dia manasantsika mianakavy amin'ity alarobia faefatra ny volana novambra ity hoetsy amin'ny lettre frère andrefa nambojanahary ny maraina amin'ny 7 dia misy an'ilay vavaka fifadikana zay rahantsika amin'ny sampana vehivavy lehibe fa rehefa tonga kosa ny amin'ny 12 ao anatin'ny sekoly ny fitahina dia io isika no miditra ao anatin'ity famaranana angezabe ity zay azoko heverina hoe tena hitahin'ny tompo anao ary tonga ny rovolana farany anandanja ho anao sy ny ankonanao faharoa manaraka an'izay dia ny alakamisy kosa fa 5 ny volana novambra indray etsy amin'ny tampokon'olo isotry goavana be izy io satria ny tanina isika mianakavy zany na tanora na ray aman-dreny na pasteur na loholona na diakona na groupe d'accueil isika voaka ny Antananarivo ihany koa zay afaka miditra ao anatina vavaka sy fifadikanana dia tonga ity fotoana lakamisy fa 5 volana novambra eto amin'ny trampokon'olona isotry tsy anavahana anara-piangonana na antoko-pivavahana na anarana fikambanana fa natao an'ny vahoaka malagasy rehetra ho an'ny mpino kristiana tsy akanavaka ihany koa izany fotoana izany zavatra anankiroa ny tranga ao anatin'izy io voalohany dia ao anatin'izay resaka hoe fifadikana zay zany vavaka lehibe ny tanterahana ny maraina manomboka amin'ny 7 fa rehefa migadona kosa ny amin'ny 12 atoandro dia miditra ao anatin'ny sekoly ny fitahintsika zay andraisana loha hevitra lehibe hoe ny fanalahidin'ny fahasoavana sy ny fanosoran'Andriamanitra ny fanalahidin'ny fahasoavana sy ny fanosoran'Andriamanitra zany hoe ao anatin'ity rovolana farany ity dia mifamatotra tanteraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanosoran'Andriamanitra ny fiainantsika rehetra fa anisan'ny zavatra lehibe ihany koa lafy ny faharoa dia fitsofan-drano lehibe no tanterantsika amin'ity alakamisy fa 5 volana novambra ity ao anatin'ny sekoly fitahina amin'ny 12 atoandro eto amin'ny trampokon'olo isotry raha tianao ho tanteraka hatramin'ny farany ho vita hatramin'ny farany ho tratranao ny tanjonao sy ny etahitanao sy ny fandrinao ny vision ny projet ny programme rehetrarehetra ao anatin'ity rovolana farany ity dia ny zavatra ilaina tompoko dia ny tsodrano avy amin'Andriamanitra ka dia hitsodrano anao zahay mba aleo alasany ianao ho tafita amin'ny fiainana ahery ara-panahy ho salama soambina amin'ny zavatra rehetrarehetra raha hiatrika an'ity rovolana famaranana ity ten'Andriamanitra dia fa itsika milaza manao hoe
ho tsara kokoa izy ny fiafarany raharaha noho ny fiandohany. So malala ny hevitra iverako anareo dia hevitra tonga fiadanana fahatsiloza anome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Ka mino zahay fa mbola afaka hita ny voninahitran'Andriamanitra ianao ary anao zavatra lehibe Andriamanitra ao anatin'reto fotoana lehibe anankiroa reto. Larbi famaranana etsy amin'ny lettre frère André Fanambojanahary manomboka amin'ny 7 maraina fifadikanana ary mitoy amin'ny 12 atoandro ao anatin'ny sekoly fitahina famaranana angezabe. Ny alakamisy kosa dia fifadikanana iarana amin'ireo pasteur mpiara-miasa eto amin'ny sekoly fitahina. Anisan'izany ry pasteur Iadza, ry pasteur Solière, pasteur Jean, pasteur Paul, pasteur Yerzo, pasteur Josepha ihany koa sy ny maro tsy voatanisa dia maro izy ireo no mitondra ny vavaka amin'ity alakamisy ity. Fa rehefa tonga kosa ny atoandro dia miditra ao anatin'ny sekoly fitahina izay ianarantsika ny lehiloha hevitra hoe fanalahidin'ny fahasoavana sy ny fanosoran'Andriamanitra, fiainana amin'ny famaritra amin'ny fahasoavana sy ny fanosorana lehibe avy amin'ny tompo izany. Ary ao anatin'izany ihany koa dia hisy fitsofandrano lehibe ho an'ny fiainantsika tsiraray avy, na ankizy majinika ianao, na tanora ianao, na ray aman-dreny ianao, na kristianina ianao, na vahoaka malagasy ianao, na hafa finoana ihany koa dia miantso anao zay amin'ny telakamisy ity eto amin'ny trampokon'olona isotry ny fotoanantsika amin'ny 12 atoandro ka hatramin'ny 2 latsaka fefa. Tsy mampanina mihitsy azo atao sakanao anao raha ohatra ka hoe tsy afaka mifady ihany ianao fa tongava ihany mandray ny anjara fahasoavana avy amin'Andriamanitra ao anatin'ity fotoana alakamisy ity eto amin'ny trampokon'olona isotry tahin'Andriamanitra tompoko. Fatsika avoaka n'Antananarivo sy ny manodidina rehetra amin'ity alarobia ity manomboka amin'ny 12 atoandro dia sy fotoana lehibe sy miavaka tanterantsika etsy amin'ny lettre frère André Fanambojanahary ho apetratsika am-pelantan'Andriamanitra ny zavatra rehetra tsy misy marombaka amin'ny tanana noho ny voalaza amin'ny baiboly. Noho izany ianao manana vision, projet, programme anitatra, anangan-javatra, anao zavatra lehibe izay tianao hotratrarina amin'ity taona ity dia mety anao indrindra ny tonga etsy amin'ny lettre frère André Fanambojanahary ametraka ny zavatra rehetra hoe am-pelantan'Andriamanitra isika. Afaharoa manaraka an'izay zay tena lehibe tokoa dia ny tsodrano izay anosika ny fiainanao ho ambinina sy ho tahin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ity alarobia ity etsy amin'ny lettre frère André Fanambojanahary amin'ny 12 atoandro izany fotoana lehibe izany tongava tao tokoa. Misaotra an'Andriamanitra fa hatrany amin'ny faritany lavitra n'Antananarivo dia mandray fahasoavana amin'ny alalan'ity fotoana sekoly fitahina ity. Zavatra anankitelo ny resantsika ao anatin'izy io voalohany dia rehefa mamarana taona takan'izao dia mandrovotry Satana ary mitady ny fomba rehetrarehetra mba hahatonga ny taonanao hifarana ao anaty fifambaraka sy farisena ary tonganao kivy soketraka ka ho leo monina eto ambonin'ny tany. Fa isika dia hitra ao anatina fifadikanana ary ho disevitra Satana fa ao anatina fandresena miezinezina no hamaranantsika nyity taona 2024 ity. Ozy izy ny baiboly manao hoe Andriamanitra ozy izy dia mahay manao mihoatra noho izay everitsika sy agnatantsika arak'izay fatran'ny hery ao anatsika. Ka rehefa mitombo ny hery ao anatinao dia mitombo ihany koa ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Zavatra faharoa dia iresakintsika mikasika ny osotr'Andriamanitra. Osotr'Andriamanitra ary fahatelo dia anao délivrance matanjakantsika anafahana anao anafahana ny ankonanao sy ny fianakavianao amin'ny famatoran'ny Satana izany. Tonga dia iaingintsika Exodus 7:7. Exodus 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary o Jehovah, efa hita tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egipta ary efa reko ny fitarainany noho ny ataon'ny mpampiasa azy. Eny fantatro ny alahelony dia efa nidinao izao hamonjy azy amin'ny tany any Egyptianina ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany ho amin'izay tany soa sy malalaka dia ho any amin'ny tany izay dia any amin'izay tany tondra dronono sy tantely
any amin'ny tany Kananita, ny Tita, ny Amorita, Perizita, ny Vita ary ny Jebosita. Any ankehitriny indro ny fitarainan'ny zanak'Israely dia efa mbiaty amiko sady efa hitako koa ny fahoriana izay mpahoriana Egyptiana azy. Koa avy ankehitriny ianao irahako ho any amin'ny Farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any amin'ny tany Egypte. Misy teboka ngeza be ty eo amin'ny 19 tena lehibe ity teny ity eo amin'ny 19 ahoana ozy izy de efa nidinao zao amonjy azy amin'ny tanany Egyptianina. Iza no miteny ny teny io? Jehovah Andriamanitra. Amty volana faraky amby folo tia hidina eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Hidina eo amin'ny fahasalamanao izy, eo amin'ny fiainam-pitiavanao, eo amin'ny tokantranonao, eo amin'ny arabolanao, indrindrandrindra eo amin'ny ankonanao. Raha mba maniry an'izany ianao ka hite tanana mafy ianao sadika hoe amen. Tereno namanao hidina eo amin'ny fiainanao Andriamanitra amin'ity volana ity. Asan'ny apôstôly toko 10. Asan'ny apôstôly toko 10 dia 2:7. Asan'ny apôstôly toko 10 2:7. Tsara ianao mianatra manaraka akaiky ny lesitsika ao anatin'ity Exodus ity zany. Asan'ny apôstôly toko 10 dia 2:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ilay teny natomboka hatrany Galilea ka notoriana hatrany Jodia rehetra tao aorianany Batisa izay nitorian'i John. Teny amin'ny Jesosy avy any Nazareta izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery, sady nandehandeha nanao sosina sitrana izay rehetra azo ny hery ny devoly satria Andriamanitra nomba azy. Jerenana tsara fa na Jesosy aza dia niara-niasa tamin'ny ositra ary nila ny fanosorana avy amin'Andriamanitra. Maika fa tsika olombelona zao senao tena ilainao zany fanosoran'Andriamanitra zany. Ilainao no miresaka an'izany, ilainao no mianatra an'izany, ary ilainao no mandray an'izany. Ny fanosoran'Andriamanitra. Ny fanosoran'Andriamanitra dia karazana hery anankiray na fahafahana na fahaiza-manao omen'Andriamanitra ny olona anankiray arak'izay iraka ny antsona azy. Jerena raha tsara zao rehefa niantso ao Mosesy Andriamanitra dia nanositra azy Jehovah Andriamanitra ny amin'ny karazam-pamantarana sy fahagagana maro isan-karazany. Androany alarobia dia hanositra anao Andriamanitra amin'ny hery sy ny famantarana lehibe. Misy olona tsy samanao amainao hoy aho hoe hanositra anao Andriamanitra androany amin'ny famantarana sy fahagagana, amin'ny iraka izay tian'Andriamanitra hitondrana anao. Zany hoe ny fanosoran'Andriamanitra dia mifandraika amin'ny iraka ao anatsika na ny mission antsika. Nomen'Andriamanitra le izy mba ahatratsaranao ny tanjona zay tsy valelo mafy eo alohanao, ary avitanao ny zavatra napetraka Andriamanitra ao anatin'ny fonao. Zay ny hanomezan'Andriamanitra ny ositra. Raha naniraka ny Mosesy izy, tsy ho vita Mosesy amin'ny herin'ny tenany mihitsy ny hanafaka ny zanak'Israely eo amin'ny tany Egypte, fa tsy maintsy mila ny herin'Andriamanitra Mosesy, mila ny fanosoran'Andriamanitra mba havitan'izany. Dia misy amintsika reto ihany koa tsy natsona eto ianao mba ho mpivavaka na ho mpiangona, fa misy mission zay ilan'Andriamanitra anao, ampanaovin'Andriamanitra anao. Ary ao anatin'izany mission anao zany dia ilainao ny fanosoran'Andriamanitra, ilainao ny fomban'Andriamanitra. Ary androany dia mitsodrananao amin'ny anara-maherin'i Jesosy, ny fanosoran'ny Tompo, ny tana maherin'Andriamanitra dia hipetraka ao aminao anezany. Manomboka amin'ity fanokafan'androany ity dia ho tsapanao zany amin'ny anaran'i Jesosy.
tena ilaina ny fanosorany tompo. Na Jesosy aza araka ty asany apôstôly toko fafolo ity dia niara-ny asa tamin'ny fanosoran'Andriamanitra. Tsy afaky ny andeha lavitra ianao, tsy afaky ny havita zavatra lehibe ianao, tsy afaky ny havita ny iraka sy mission nanirahananao ianao raha tsy mikorina midina ao anatinao izany fanosoran'Andriamanitra izany. Ny fanosoran'Andriamanitra jerenao tsara, ohatran'ny Mosesy nirahana anafaka ny Israely. Misy karazan'olona zany nirahana anafaka firenena, anafaka ankonana, anafaka fianakaviana. Ohatran'ny Davida indray dia natsoina mba hanjaka eo amin'ny Israely. Zany hoe ilay fanosorana tao anatin'ny Davida dia ositra ahafany mitondra firenena ary mitantana ny firenena Israely. Raha mijery ny Baiboly indray tsika dia misy ny Eli-paminany. Baiboly ihany manambara an'izy io fa ny fanahy tao anatin'ny Eli-paminany sy tao anatin'ny Jaona mpanao batisa dia fanahy ray ihany. Ary i Jaona ihany le tenenin'ny soratra masina manao hoe ho avy Eli, tsy hiverina fanoroana intsony ety ambonin'ny tany Eli, fa ny fomba nampiasain'Andriamanitra n'izy mirahalahy ireo nitovy ary niositra tao anatiny, samy nirahana amerina ny fon'ny zanaka ho amin'ny ray. Zany hoe hitory filazantsara. Ny ositra dia voafaritra tsara ny zavatra ampiasaina azy, voafaritra tsara. Hitanareo reto misy pasteur marobe samy manana ny famezam-pahasoavany ireo ary samy manana ny fanosorana izay nomen'Andriamanitra azy. Misy karazana mpanompon'Andriamanitra zay marary rehetrarehetra eo anatehany, na any amin'ny hôpitaly efa tenen'ny dokotera manao hoe avoay ty marary ity fa tsy mety intsony fa efa ho faty io, meo azy etiny. Fa raha voatratran'le pasteur misy an'le ositry ny fanasitranana, tsy te alalan'izany le ositra ao anatin'le mpanompon'Andriamanitra fa tonga dia sitrana io marary io. Na dia efa miteny aza ny mpitsabo sy ny dokotera manao hoe tsisy hevitra tsony io, rehefa le mpanompon'Andriamanitra, ary tsy voatery pasteur, iengane ka ao anatinao zany ositra zany, iengane ka omen'Andriamanitra anao zany fanosorana zany, tsy voatery ho pasteur. Fa rehefa tonga io ny mpanompon'Andriamanitra manana fanosorana, manasitrana marary, dia zay olona rehetrarehetra mifanena aminy ka marary entiny mambavaka dia ny alalana hoe ositry ny fanasitranany ao anatin'ny olona io dia manina le marary. Tsy misy marary tsy sitrany zany, fa ny marary rehetrarehetra tratany io ositra io sy hoery ao anatin'io mpanompon'Andriamanitra io dia tonga dia miafana daholo ny aretina ary sitrana ny marary. Misy karazana mpanompon'Andriamanitra indray mivavaka ao marary izy fa tsy sitrana ny marary. Fa zay olona momba tsy miteraka ka siny ny tanany tonga dia mivadika maro anaka be daholo. Izy raha teo moa efa maro anaka, totrany hoe misindra le ositry maro anaka, fa zay ametrany zay kasiny rehetra na efa nesorona aza ny tranon-jazany olona io, satria niasa ao anatin'ilay hery sy ilay ositr'Andriamanitra dia manina foana io olona io, teraka foana io olona io. Zany hoe ny ositra ao anatin'ny olona anankiray dia voafaritra tsara hoe izao le izy, izao ny asany, izao ny hiraka mpanaovina azy. Ohatran'ny neny Eli, ohatran'ny neny Jaona mpanao batisa, nitoroteny tsy nanao fagagana izy na nyray azy, zay na samy hafa an'izy mirahalahy. Eli nanao fagagana fa Jaona tsy nanao fagagana.
fanenjona de zao mibeba ianareo mibeba akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mila tao batisy nareo vao misokatra ny vavan'ny Jona de batisy. Zay no tonga ny anarany hoe, satria zay lay ositra ao anatiny, zay ny iraka ny antsona azy, zay ny mission ny antom-pisiny eto amin'izao tontolo zao. Ny ositra zay omen'Andriamanitra anao de miara-miasa amin'ny antom-pisinao sy ny iraka mpanaovananao eto amin'izao tontolo zao. Ary tsara ianao tonga eto amin'ny telaribity mba handraisanao ny anjara ositra zay no man'Andriamanitra ho anao. Ataovy amenina mafy tsara e, mafy tsara le amenina. Alleluia. Raha vao tsy mandray fanosorana avy amin'Andriamanitra ianao raha nabavy raha lamalala, hitovy amin'ny olona rehetra ianao. Ary zay zavatra hitranga amin'ny olona rehetra iny tsy maintsy hitranga aminao, zay zavatra mahazo ny olona rehetra de tsy maintsy mahazo anao koa. Fa ny olona mandray fanosorana avy amin'Andriamanitra de izay ositra raisiny zay no manavaka azy amin'ny prêt-à-pot, amin'ny fianakaviany, amin'ny olona manodidina, amin'ny mpiray-firenena aminy. Laza hoe amen. Tenenina namanao ny ositra zay raisinao ny manavaka anao ao anatin'ny maro. Jerenareo Davida, araka ny toroteny teto omaly, rehefa nitsangana avy any Goliata, tonga de natahotra ny olona rehetrarehetra, ary tsy sana netsika ny tanany nananana hiady tamin'ny Goliata ny olona. Fa avy any Davida, zay lehilahy kely tsotsotra, tsy de ranjanana loatra, mivoaka avy any. Rehefa nahita ny Goliata izy de tsy nitovy ny fomba fijerin'ny olona rehetrarehetra ny fomba fijerin'ny Davida. Zao ny teneniny, ny olona nahita manao hoe sarotra miady amin'io lehilahy io, tsy azo resena io, zay miady amin'io de ho potipotika tahaka ny sira. Ozy izy Davida, tsy zany mihitsy ka, zany ray mahita hoe mora miady amin'io, ary raha zany miady amin'io resiko io. Davida nanana prêt-à-pot taminy, nahita ny Goliata koa ny prêt-à-pot tamin'ny Davida, fa natahotra. Ny ositra ao anatinao no manavaka anao amin'ny prêt-à-pot aminao sy amin'ny mpiara-mivavaka ary amin'ny olona manodidina. Za de mitsodrano anao amin'ny anara-maherin'i Jesosy, be de be mihitsy nitsodrano ilatsaka aloany, anavaka anao anatin'ny maro ane Andriamanitra. Hoy aho hoe anavaka anao anatin'ny maro ane Andriamanitra. Alleluia. Navan'Andriamanitra tao anatin'ny maro Davida, na ny fietsiny, na ny fitondratenany, na ny fasahiny, na ny fomba fiakarany teo fitondrana, na ny lalam-piainany rehetrarehetra, niavaka Davida. Satria zao ny voalaza ny soratanany Davida ao amin'ny Salamy 7:25, mamelatra latabatra eo masony fahavaloko ianao ozy izy, ary manositra diloilo ny lohako ianao, ary ny kapokako fiaino de fiaino. Zany hoe sekrena mpanompon'Andriamanitra anankiray, manana ny zavatra tsy ananany hafa ary mavita ny zavatra tsy vitany hafa, de izy mandray ny fanosorana avy amin'Andriamanitra. Somary metro tanana kely ny lohanao zafady. Amin'ny anara-maherin'i Jesosy, tsodrananao sy mivavaka ao anao amin'izao fotoana izao, isy zavatra mahavariny zay tsy mbola nitranga mihitsy eto ambonin'ny tany, ho ampidirin'Andriamanitra ao anatinao zany, ho ataon'Andriamanitra ao anatinao zany. Isy fanosorana magaga zay irotsaka eo andohanao amin'izao fotoana izao, zay anavaka anao anatin'ny maro. Tsy vitan'ny ray aman-dreninao, tsy vitan'ny prêt-à-pot aminao, mety tsy vitan'ny pasteur anao ihany koa, fa ianao no vita azy amin'ny anaran'i Jesosy. Hitranga ao aminao ane zany. Amen. Tia tanana syrakoraka, halleluia. Menao ianao fa efa niraisinao zany, efa niraisinao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanosorana, ny ositra no manavaka atsika
amin'ny olona eo akaikitsika. Tsara ny fakanatahaka zavatra tsara anankiray, fa Andriamanitra tsy namorona olona copie collé azafady amin'izay voambolana izay. Misy amintsika mahita ny fitondran'Andriamanitra amin'ny fiainan'olona sasany ianao dia te hitovy aminy, fa tsy misy olona eto ambonin'ny tany afaka mitovy amin'ny Frederic Randre miakatra, afa-tsy izy rery ihany. Ary tsy misy olona eto ambonin'ny tany afaka mitovy aminao afa-tsy ianao rery ihany. Tsy azonao tsara angamba le resaka. Ianao rery ihany ny karazany takanao zao eto ambonin'ny tany, fa tsy misy mitovy aminao. Fa mba hafanao maneho an'le mampiavaka anao sy maizy anao, ary ahitany ny olona rehetrarehetra fa manan-javatra ianao, dia mila mifanosoran'Andriamanitra ianao, mila ny foman'Andriamanitra sy ny fanosoran'ny Tompo ianao. Ary za miteny aminao fa raha iravy ty fotoana ty androany, isolo variana hijery anao hoe fa nanina tany amin'ny 3 frères tany ianao, fa inona nataonareo tany? Tsotra nanositra anao Andriamanitra. Alleluia. Za zany moa tena te hitabataba iantsoantso mihitsy, fa ohatra misy zavatra mikalkily ao amin'ny tena, ohatra ny tadokasiko zany. Fa ianao afaka miantsoantso alleluia sy amen mafy, tena ataovy zany ho an'ny Tompo. Alleluia. Teneny ny namanao, ny ositra zay raisinao no manavaka anao ao anatin'ny maro. Dia lazao izy tsy nateraka akataka ny hafa ianao, fa ianao manan-javatra mihitsy ianao. Lazao izy tena manan-javatra mihitsy ianao, zay tsy ananan'ny olona rehetrarehetra. Marina zany. Karazana entre parenthèse kely, nanetsika rehefa zatra loatra amin'ny resaka tontolo ara-panahy dia izao, rehefa miresaka ny ositra io tsy azo resahana amina zavatra ratsy io. Fa raha tsika mahita zavatra ataon'ny olona dia hoy isika ositra ihany koa. Tia hoe mahita ny zanako mery misakafo be ianao dia izy ianao hoe ositry ny fatandiakanina sa tsy azo telena amina zavatra ratsy ohatr'izany ny ositra. Hoe ary ianao ohatra manana ositra mandanga zany, tsy ositra zany. Fa ozy izy ny Baiboly manao hoe ireny ozy izy dia avy amin'ilay ratsy. Zany hoe ny zavatra ratsy tsy ositra fa avy amin'ny devoly. Ka tandremy tsara hoe misy zavatra hitanao amin'ny olona dia ary ianao raha lahy tena ohatra misy ositry ny fatandekanina mihitsy ianao, tena tendakanina be ianao, mazotomana be, tsy fiteny zany. Fa zavatra tsara ihany ny azonao tenenina amin'ny ositra, satria ny ositra dia maneho ny fa aiza manao n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny olona. Alleluia. Zany mampirimana anao fa avariana ny zavatra hitranga amin'ity volany ity. Avarinan'ny olona ny zavatra hitranga eo amin'ny fiainanao amin'ity volany ity. Misy olona ao arindrinao ao anatinatiny ao, hatramin'izay tsy naliana olona ny fisianao sy ny fiainanao, fa manomboka eto iova ny tantara. Hoia hoe iova ny tantara. Alleluia. Teneny namanao avarina olona ny zavatra hitranga amin'ny alalanao eo. Alleluia. Rehefa manositra olona anankiray Andriamanitra, tsy azonao pesipeseny ny zava-bitany ny olona eny. Ny zavatra ampanaovin'Andriamanitra ny olona iny tsy azonao refesiny rehefa manositra azy Andriamanitra. Ary tsy miankina amin'ny habeny io, tsy miankina amin'ny fahaizany, tsy miankina amin'ny firazanana. Ao amin'Andriamanitra tsisy firazanana, ao amin'Andriamanitra tsisy foko, ao amin'Andriamanitra tsisy fiaviana, fa ara-panana mikaonty. Fa amin'ny fotoana ny lehilahy sy ny vehivavy anankiray mandray hery avy amin'Andriamanitra, zava-kafa no mitranga. Fa zao anefa verina amin'ny tantara amin'izay tsika, sao dia hitenenao manao inona ny ifandraisan'izany amin'ny Exodosy. Raha jerena ny Exodosy dia zao, nanao zay ho afa Mosesy sy Arona anafaka ny zanak'Israely
teo ampelantanan'ny Farao. Ary maro ny fagagana zay nataony izy ireo, maro ny famantarana zay nataony, fa ny nagaga dia ity: tsy nentin'ny farana le ady, tsy nety tapitra ny ady sy ny fahoriana, fa mbola teo ihany. Ary na i Mosesy sy Arona ary mety gaga manao hoe fa ahoana ihany fa idina marina amin'izy ity, fa manina ny fahavalo nefa mahita ny herin'Andriamanitra, mahita fahagagana, mahita famantarana, bibilava, tena mivadika bibilava, rano mivadika raha, lalitra be deabe, avandra be deabe, loza maro isan-karazany, fa manina tsy mety maiky ny fahavalo. Dia zao ozy izy ny eo amin'ny 9 manao hoe Exodus 7:9, dia efa nidinao zao. Ahoana hony? Efa nidinao zao ary amonjy azy amin'ny tanany Egyptiana. Misy fotoana Andriamanitra mampiasa an'le hery sy le ositra ao anatsika amahana olana, fa misy fotoana misy karazana ady sy olana tsy mety mifarana mihitsy eo amin'ny fiainanao, ary tsy mety resinao sady tsy mety voadinganao mihitsy. Ninona zavatra ataonao dia ohatrany hoe tsy voadinganao zany le izy. Efa niezaka mafy Mosesy, ary netritra izy manao hoe amin'ity ndray mandeha ty tsy maintsy miva amin'izay ny olana, amin'ity ndray mitoraka ty tsy maintsy mandefa amin'izay Farao sy miaramilana. Fa nagaga dia izao, natao ny ezaka rehetrarehetra fa tsy nety tafavoaka mihitsy ny zanak'Israely. Misy aminareo be dia be ny ezaka efa nataonao, be dia be ny vahaolana efa nitediavinao, be dia be ny lalana efa nitediavinao, fa misy ady tsy mbola resinao hatramin'ny androany. Misy olana tsy mety resinao hatramin'ny androany. Zay no natonga an'Andriamanitra nidina tamin'ny andro ny zanak'Israely. Nampiasa le ositra tao anaty Mosesy, nampiseho izy fa lehilahy omban'Andriamanitra, fa tsy ampy zany. Tsy nalefa ny Farao ny zanak'Israely. Ary rehefa tapitra ny fahaiza Mosesy, dia izy Jehovah manao hoe ok zay ny ianareo, ana zao, ana zao, anjarako zao, ianareo efa niezaka, efa niady, efa nanao ny zavatra rehetrarehetra, fa zao i Jehovah nihidina ka monjy ianareo. Misy olona tena efa nanao ezaka faratapo ny tonga eto. Inona tsy efa nataonao? Inona tsy efa nandramanao? Fa ianao nefa mbola eo amin'le toerana misy anao ihany androany, eo amin'le adinao ihany misy anao amin'izao fotoana izao. Ary na ianao ary tady kivy manao hoe fa ahoana marina le mivavaka e, fa ahoana marina le manompo an'Andriamanitra e, inona ny zavatra tsy efa nataoko? Io zavatra ianrasanao io dia miandry ny fidinan'Andriamanitra. Alleluia. Ary zay ny lohatenin'ity afatra ity hoe ny fiantraika ny fidinan'Andriamanitra na herin'ny fanatrehana, samy izy daholo zany. Misy karazany zavatra zany eo amin'ny fiainantsika zay tsy farana mihitsy raha tsy tonga eo amin'izay teboko zay. Ary le fidinan'Andriamanitra resako hoe tsy hoe tahaka n'ilay Andriamanitra atao amin'ny Genesis hoe mitsangatsangana rehefa hariva mba hijerijery any Adamaseva, tsy zay. Fa ity fidinana resako ity, Andriamanitra midina hamonjy ianao. Le amainina anareo mila miakatrakatra mafimafy le amainina. Alleluia. Misy karazany zavatra zay atrehantsika, iainantsika, iaretantsika ary adivantsika tsy mety mifarana mihitsy raha tsy tonga amin'ny tebokeo. Nanao ihany Mosesy, nanao ihany Arona, nanao zay ho afany, hozy izy Andriamanitra ampiny ianareo. Ao anatin'ity volan'ny Exodus ity, volana Novambra, iady miadinao Andriamanitra. Ampy zay ny alahelo, ampy zay ny famoza-po, ampy zay ny ranomaso, hidin'Andriamanitra ary hamonjy ianao izy.
Yad ni adnao Andriamanitra manomboka androany amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Tenenina namanao idina hamonjy ianao Andriamanitra ary yady ny adinao izy. Amen sa tsy amen. Fatsika avoakana Antananarivo sy ny manodidina rehetra amin'ity alarobia ity manomboka amin'ny 12 atoandro dia sy fotoana lehibe sy miavaka tanterantsika etsy amin'ny lettre frère andrefa nambojanahary ho apetratsika pelantan'Andriamanitra ny zavatra rehetra tsy misy marombaka amin'ny tanana noho ny voalaza amin'ny baiboly. Noho izany ianao manana vision, projet, programme anitatra, anangan-javatra, anao zavatra lehibe izay tianao hotratrarina amin'ity taona ity dia mety anao indrindra mitonga etsy amin'ny lettre frère andrefa nambojanahary ametraka ny zavatra rehetra hoe ampelantan'Andriamanitra isika. Ary faharoa manaraka an'izay zay tena lehibe tokoa dia mitsodrano zay anosika ny fiainanao ho ambinina sy ho tahin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ity alarobia ity etsy amin'ny lettre frère andrefa nambojanahary amin'ny 12 atoandro izany fotoana lehibe izany tongava tao tompoko. Velena trano tompoko no entina mandroso indray ny tokantranao zay manaraka nyity fahitalavitra ity zavatra lehibe vitsivitsy no ambara amintsika rehetra zay manaraka n'izao fanentanana fo izao. Voalohany indrindra dia ny famaranana lehibe zay ho tanterantsika amin'ity alarobia faefatra ny volana novambra ity etsy amin'ny lettre frère andrefa nambojanahary. Tanterana nadritry ny ray volana izy io pasteur samy manana ny antra ho azy no mitondra ny ten'Andriamanitra tao anatin'izay dia ifarany io séminaire fiainana mifamatotra amin'Andriamanitra io sekoly ny fitahina retour en force. Noho izany dia miantso antsika mianakavy sady manasa antsika ihany koa ao anatin'ity famaranana goavana dia goavana ity anaovantsika vavaka lehibe ndraisantsika ten'Andriamanitra sy avatra ihany koa zay hitahin'ny tompo anao ao anatin'izao roa volana farany izao. Ny ten'Andriamanitra dia milaza manao hoe izy no alpha sy omega, fiandohana sy fiafarana. Ny Andriamanitra ivavahanao dia Andriamanitra manao zavatra lehibe amin'ny farany, maneho ny fahaiza manaony sy ny talentany sy maizy azy any amin'ny fotoana farany. Tsy ho ratsy fiafara zany ny taonanao fa ao anatin'ity roa volana farany ity dia hitsangan'Andriamanitra amonjy ianao izy anokatra ny lalanao ary anovany zava-misy ihany koa. Koa dia manasa antsika mianakavy amin'ity alarobia faefatra ny volana novambra ity ho etsy amin'ny lettre frère andrefa nambojanahary ny maraina amin'ny 7 dia misy an'ilay vavaka fifadikana zay rahantsika amin'ny sampana vehivavy lehibe fa rehefa tonga kosa ny amin'ny 12 ao anatin'ny sekoly ny fitahina dia io isika no miditra ao anatin'ity famaranana angezabe ity zay azoko heverina hoe tena hitahin'ny tompo anao ary tonga ny roa volana farany anandanja ho anao sy ny ankonanao. Faharoa manaraka an'izay dia ny alakamisy kosa fa 5 ny volana novambra indray etsy amin'ny tampokon'olo isotry goavana be izy io satria ny tanina isika mianakavy zany na tanora na ray aman-dreny na pasteur na loholona na diakona na groupe d'accueil isika voaka ny Antananarivo ihany koa zay afaka miditra ao anatina vavaka sy fifadikanana dia tonga ity fotoana lakamisy fa 5 volana novambra eto amin'ny trampokon'olona isotry tsy anavahana anara-piangonana na antoko-pivavahana na anarana fikambanana fa natao an'ny vahoaka malagasy rehetra ho an'ny mpino kristiana tsakanavaka ihany koa izany fotoana izany. Zavatra anankiroa ny tranga ao anatin'izy io. Voalohany dia ao anatin'izay resaka hoe fifadikana zay zany vavaka lehibe ny tanterahana ny maraina manomboka amin'ny 5 fa rehefa migadona kosa ny amin'ny 12 atoandro dia miditra ao anatin'ny sekoly ny fitahintsika zay andraisana loha hevitra lehibe hoe ny fanalahidin'ny fahasoavana sy ny fanosoran'Andriamanitra, ny fanalahidin'ny fahasoavana sy ny fanosoran'Andriamanitra. Zany hoe ao anatin'ity roa volana farany ity dia mifamatotra tanteraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanosoran'Andriamanitra ny fiainantsika rehetra. Fa anisan'ny zavatra lehibe ihany koa lafiny faharoa dia fitsofandrano lehibe no tanterantsika amin'ity alakamisy fa 5 volana novambra ity ao anatin'ny sekoly fitahina amin'ny 12 atoandro eto amin'ny trampokon'olo isotry. Raha tianao ho tanteraka hatramin'ny farany, ho vita hatramin'ny farany, ho tratranao ny tanjonao sy ny etahitanao sy ny fandrinao, ny vision, ny projet, ny programme rehetrarehetra ao anatin'ity roa volana farany ity dia ny zavatra ilaina tompoko
dia nitsodrano avy amin'Andriamanitra. Ka dia hitsodrano anao zahay mba aleo alasany ianao ho tafita amin'ny fiainana, ahery ara-panahy, ho salama soambina amin'ny zavatra rehetrarehetra raha hiatrika an'ity roa volana famaranana ity. Ten'Andriamanitra dia fahitsika milaza manao hoe ho tsara kokoa izy ny fiafarany raharaha noho ny fiandohany. So malala ny hevitra everako anareo dia hevitra tonga fiadanana fatsiloza anome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Ka mino zahay fa mbola afaka hita ny voninahitr'Andriamanitra ianao ary anao zavatra lehibe Andriamanitra ao anatin'reto fotoana lehibe anankiroa reto. Larbi famaranana etsy amin'ny lettre frère André Fanambojanahary manomboka amin'ny 7 maraina fifadikanana ary mitoy amin'ny 12 atoandro ao anatin'ny sekoly fitahina famaranana ngezabe. Ny alakamisy kosa dia fifadikanana iarana amin'ireo pasteur mpiara-miasa eto amin'ny sekoly fitahina. Anisan'izany ry pasteur Iadza, ry pasteur Solier, pasteur Jean, pasteur Paul, pasteur Yerzo, pasteur Josepha ihany koa sy ny maro tsy voatanisa dia maro izy ireo no mitondra ny vavaka amin'ity alakamisy ity. Fa rehefa tonga kosa ny atoandro dia miditra ao anatin'ny sekoly fitahina izay ianarantsika an'ilay hevitra hoe fanalahidin'ny fahasoavana sy ny fanosoran'Andriamanitra, fiainana amin'ny famaritra amin'ny fahasoavana sy ny fanosorana lehibe avy amin'ny tompo izany. Ary ao anatin'izany ihany koa dia hisy fitsofandrano lehibe ho an'ny fiainantsika tsiraray avy, na ankizy majinika ianao, na tanora ianao, na ray aman-dreny ianao, na kristianina ianao, na vahoaka malagasy ianao, na hafa finoana ihany koa dia miantso anao zay amin'ny telakamisy ity eto amin'ny trampokon'olona isotry ny fotoanantsika amin'ny 12 atoandro ka hatramin'ny 2 alatsaka fefa. Tsy mampanina mihitsy aza atao sakanao anao raha ohatra ka hoe tsy afaka mifady ihany ianao fa tongava ihany mandray ny anjara fahasoavana avy amin'Andriamanitra ao anatin'ity fotoana alakamisy ity eto amin'ny trampokon'olona isotry tahin'Andriamanitra tompoko. Fatsika avoaka n'Antananarivo sy ny manodidina rehetra amin'ity alarobia ity manomboka amin'ny 12 atoandro dia sy fotoana lehibe sy miavaka tanterantsika etsy amin'ny lettre frère André Fanambojanahary ho apetratsika ampelantan'Andriamanitra ny zavatra rehetra tsy misy marombaka amin'ny tanana noho ny voalaza amin'ny baiboly. Noho zany ianao manana vision, projet, programme anitatra, anangan-javatra, anao zavatra lehibe izay tianao hotratrarina amin'ity taona ity dia mety anao indrindra mitonga etsy amin'ny lettre frère André Fanambojanahary ametraka ny zavatra rehetra hoe ampelantan'Andriamanitra isika. Afaharoa manaraka an'izay zay tena lehibe tokoa dia nitsodrano izay anosika ny fiainanao ho ambinina sy ho tahin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ity alarobia ity etsy amin'ny lettre frère André Fanambojanahary amin'ny 12 atoandro izany fotoana lehibe izany tongava teo tokoa. Jésus t'aime, Jésus t'aime, t'aime tant. Il a beaucoup souffert pour toi, pour que tu aies sa vie et sa joie, et son amour et sa foi. Jésus t'aime, Jésus t'aime, t'aime tant. Il a beaucoup souffert pour toi, pour que tu aies sa vie et sa joie, et son amour et sa foi. Il suffit tout simplement que tu lui donnes ton cœur, pour que tu aies ta vraie demeure et que tu aies ton bonheur. Si tu veux cesser tes pleurs, il suffit tout simplement que tu lui donnes ton cœur, pour que tu aies ta vraie demeure et que tu aies ton bonheur. Si tu veux cesser tes pleurs, Dieu t'aime, Dieu t'aime, t'aime tant.
toi, ici sur la terre jusqu'au ciel. Il suffit tout simplement que tu lui donnes ton cœur pour que tu aies ta vraie demeure et que tu aies ton bonheur. Si tu veux, c'est